Naritra Bragnandria, kory aby sika. Tonga soa eto amin'ny fandarana carte sur table isaky ny asabotsy ariva. Androany asabotsy fahatelo amby folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo. Fandaminana dia izaho rery aloha no miaraka amitsika amity ariva ity, araky ny mahazatra dia izaho sy ny rahalako Mostanina Rabetselonina no mpanolotra nareo ny fandarana. Fa io moa ny fiainana koa dia tsy voatery eo tafaraka foana fa manana ny asa mandrarahany a. De tahaka anahy tamin'ny tapabolana izy eny raha tsy diso tsy afaka dia izy no teto. Misy namana nanampy azy teto izay saorana azy. Fa androany zany de ny tenako no miaraka aminareo eto indray a am'ty takariva ity izay iresahantsika nio lohateny somary un peu poétique en panne ny panne ao amin'ny anina eto Assemblée nationale. De rehefa navita an'ilay lohateny a de zao ke za ty mba manana mety mba manana talenta amin'ny fanaovana poésie any, mba mahay miady rima zany lay lohateny en panne ny panne, hainareo ny panne zany izy zany a, ny président de l'Assemblée nationale ao amin'ny Assemblée nationale. Fa zay ny azoko atao mihitsy. Efa etiko amboa ngamba nanareo fa ty normalement ny feo aty mitovy foana fa mety problemana telefona ny amitsika ngamba zany. Bon, araky lohateny io mazava be ngambany fa basy aty fitiavana izy ty fa tsy afenina mihitsy. Ho fanomboatsika an'izao resaka zao dia eo amin'ny lafiny fitantanana na orinasa zany a na fireneny zany a na politika zany a dia ny olona rehetra za koa ao anatiny a tsisy épargné am'zany tsika. Ny olona rehetra de samy manana ny atao hoe plafond de verre, zany hoe manana ny limitiny daholo ny olona, ary ny fanekenao a ny limitinao ny fetranao a no ahafantaranao ny toerana tokony hisy anao ary handraisanao fanapahan-kevitra hoe raha hatreto zany ny fetrako dia inona zany no fepetra ho raisika. Fa raha ohatra ny olona tsy mety manaiky hoe misy fetrany aho ary voafetra aho manana plafond de verre, dia inona ny zavatra tao? Miezaka izy a ny amin'ny voalohany manisy cosmétique, zany hoe manamboamboatra ilay plafond de verre, zany hoe ilay lacune, ilay fahabangana eo aminy amin'ny alalana cosmétique. Ozy cosmétique zany hainareo tsara fa ny vehivavy mahalala tsara fanaovana maquillage zany mba hanakonany an'ilay limitiny. Zao anefany tsika mahalala tsara fa rehefa mampiasa cosmétique ny olona anankiray rehefa avy ny orana na mafana be ny andro na mitomany dia mintsana ho azy reny cosmétique reny de mipotra ny tena izy, dia mipotra eny any. Zay sary métaphore zay no hitako amin'ity namatsika panne ity, ny président de l'Assemblée nationale. Zao exercice atao zao exercice démocratique fanao amin'ny tany rehetra, tsy attaque personnelle zao fa attaque critique amina resaka compétence amina fonction. Tonga dia arangarangako hatramin'ny voalohany zany hoe est-ce que il est à la bonne place? Est-ce qu'il est la bonne personne à la bonne place en tant que président de l'Assemblée nationale? Satria rehefa mijery ny couac nanomboka ity soi-disant régime refondation ty a, ny erreur zany a indray mandeha indroa, raha be indrindra intelo, fa indray mandeha de mirectifie anao deuxième tir. Fa ny eo tsy vita ny eo miditra, de mampametra-panontaniana hoe erreur ave reny sa tena mireveler limite ny olona amina resaka compétence, amina resaka leadership.
ho resantsika eto zany tsy manao jugement subjectif fa hidiratsika amin'ny atsipiriany eo amin'ny resaka fonction en tant que président de l'Assemblée nationale mihitsy miresantsika ary en tant que législateur na en tant que mpahay lalàna mihitsy zany raha ny personnage ny olon'io dia efa hatramin'ny ela izy na il a rêvé nanofy ny tondra hitatsika tamin'ireny mihava tory reny efa tazanao mihitsy hoe nanana ambition izy te hitondra nanana ambition izy teo lohany saingy nisongonany Mikael de ohatra ny eo amin'le président de l'Assemblée nationale no farany afaka fa raha ny sitrapony raha ny ao anatin'ny fony ao za sûr et certain mihitsy fa te ho président ny refondation izy pourquoi pas président ny république efa nanandrana izy dia saingy noho ny toejavanisy ny circonstance dia tsy afa nanôtra fa io de io izy io miantsoantso any ambony podium hoe za de tsy vadika amin'ny président zany mihitsy raha milatsaka izy de za tsy latsaka ohatrany hoe te ampiseho izy zany hoe loyal zao le izy any hoe mavariny ny loyauté zany tsy ogaogaina any ambony podium ny loyauté zany ça se voit dans les actes ny loyauté tsy ao anatina discours ny loyauté de any amin'ny action fa ny fanontaniana mipetraka ny teny izy hoe za de loyal aminao Andriamatofiloha petraka ny fanontaniana genre n'olona loatra n'iny ve olona loyal fijerinareo azy tsy tenitsika tsy hanao jugement fa aloha ny tantara no ilaza azo iankinana ve ny parole ny ambony podium izay raha tadidinareo tamin'izy voalohany ny teny de hoe ny vazaha ny vahiny de angatahantsika eto ody daholo tamin'ny propagande tamin'ny miavatory izy raha sy diso après n'iny izy nanao fanambarana amin'ny télévision hoe mialatsiny fa tsy nety ny teniko iny fa nentiny foa tanareo am'izay izy tsy mahavoarefy teny tsy mahavoarefy fihetsepo tsy c'est pas un leader tsy ao anatina ohatran'ireny ianao mila mangatsidoa amina fitondrana tiako tenena aminareo hoe loyal ve zany avy eo izy inona ndray ny discours ny tany Tuliara sa tany Mazenga izy iny de ny hoe karana natonga resabe iny tsika tsy hitra ny polémika hoe karana amin'ny fomba ahoana moa no hananako fitokisana amin'ny olona miova discours en si quelque peu de temps tsika zany eto tena on va faire une biographie sur la personne na mihitsy izao exercice tsy misy mpanao mihitsy amin'ny mpanao politique au Madagascar na ny influenceur fa isika eto fanorenana miabo no hiditra satria exercice démocratique mpanao amin'ny tany rehetra zany afaka miteny ny olona hoe attaque tsy attaque personnelle zany sur le physique sur ny fa ity resaka fonction ary ny amin'ny resaka andraikitra toezatsika le izy hita zany hoe tena ao am'le soif te hitondra hanika na ny PRRM maza eny ampanaovana déplacement izy misalovana ny asan'ny exécutif tadidinareo tsara ho anareo diaspora tany Frantsa nandeha ny fanontaniana ny amin'ny resaka solika sy ny sisa iza no nitondra valiteny de ny président de l'Assemblée nationale fa tsy ny filohan'ny exécutif nandeha ny resaka hoe ahoany reny russe sisa tonga eto amintsika reny mila manao mémoire tsika ty 15 jours any ny mémoire collective sy ny mémoire populaire dia iza ny namaly hoe misy olona be debe maramila français koa ne ohatrany tazana mandehandeha any fa maninona rehefa hoe ny russe de manairanareo fa rehefa français tsy asiana resaka ce qui est vrai za rehefa marina de marina fa nahagaga de tsotra kely entiny fo be izy ary izy moa toetra mihitsy miraparapy iny miarainy no mitondra valiteny an'izany fa tsy ny tafika zay tokony tafika namaly voaka malagasy hoe ahoany reo tafika rosianinareo aiza ny contrat ina ny fifanarana ovina nisy accord ovina nisy partenariat bilatéral officiel sa resaka any ambadika
tokony farafaratsy ny président PRRM no mitondra valiteny fa tsy hainao. Hitanareo zany fa il piétine ny plate-bande ny aty amin'ny exécutif. Ahitanareo le topographie zany hoe ohatry ny ahoana ilay izy. Ka rehefa ny olona no manana an'izay rêve d'autorité zay dia tsy ahitazomina izy io. Afaka modimody manamboamboatra fitenenana ianao rehefa amin'ny télévision ohatrany hoe mba olona tena mba mipetrapetraka tsara fa à un moment donné l'origine revient au galop. Mipotra eny any ilay vraie nature anao, lay intention primaire, tsy maintsy na tianao na tsy tianao amin'ny usure du pouvoir tsy maintsy mipotra io. Tsy maintsy mipotra io. Ka izay ny zavatra anankiray izay mampieritreritra tamin'ity situation ity. Andao tsika mbola hiverina indray any amin'ny tantara tany aloha tany. Isika rehetra dia efa samy natadida daholo fa izy dia niaraka tamin'ny andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Hijery le profilage tsika mantsy. Be dia be ny archive mandehany nanao an'ilay t-shirt mavo be iny, sika miaraka amin'ny Andry Rajoelina, nanao propagande miaraka tamin'ny Andry Rajoelina, tantara tsy azo kosehiny zany, na inona ny fanazavana teo aoriana. Dia rehefa nahita fa manomboka mitsoka ny rivotra dia il fait partie des premiers à sauter le navire. Ahitanao hoe olona homme de conviction ve? Ça c'est un homme d'opportunisme. Fantaina petraka zany. Dia hoe tolona refondation insisa dia lasa niditra tao anatin'ny refondation. Dia andao ara-petraka fantanina. Quelle refondation? Fantaina petrako. Finalement, inona ny politique de refondation nasehony ary. Il suffit pas hoe mpiaradia Mikael ianao na soi-disant niaraka tamin'ny Gen Z nefa rehefa avy eo tapakanareo ambavafo Gen Z no atao hoe refondation fa philosophie ny refondation raha tokony izy. Dia any amin'ny nandeha teny tsy hitako le politique de refondation am'le domaine misy azy. Ny misy ara de politique de récupération no misy. Récupération no atao hoe tseroa misy zavatra mitranga de iny miazakazaka ery manao récupération alaina sary fa hoe nandeha nanome zao ary opportunisme zany no jouevana ao anatin'ilay izy mba hitazomana le atao hoe popularité nefa finalement populisme misy. Hitataratra eo amin'ilay fomba fietsika eo amin'ny fitondrana fa tsy miomana hitondra. Le tsy miomana hitondra eto tsy le hoe ho lasa président na lasa zao fa ilay les politiques générales, les lignes politiques tsy misy fa sarotsaromana amina resaka fietsiketsehana ivelany. Fa lay tena refondation tsy tanay taratra. Tsy hitanao mihitsy ny vision de gouvernance. Vision de gouvernance. Inona ny vision de gouvernance apetraka. Fa iny mamono afo iny foana no atao iazakazahana dia am'izay zany lay sary amidy dia pour devenir un héros. Nisy statut navoaka Nesy Mostana efa elaela fa nareo ngamba nisy tsy nahatsikaritra. Misy naka agence internationale mihitsy mba hijoevana ny image sy ny profil. Fa tsisy natadidy ianareo. Iza no naka zany agence zany. Est-ce qu'on a besoin d'une agence pour promouvoir ny tena? Sa move tsy lay politique générale no ampy afahana promouvoir entre guillemets ny tena. Avela koa an'izay.
fa hiditra am'izay tsika amin'ny fait réalité sy ny zava-misy. Fanontanianao apetrako mety teninareo nanao efa fahakalana pastera efa tsy fitiavana na tsika malagasy koa moa tsika tsy zatra ny atao éducation politique de raha vao miteny de hoe politique tsy fitiavana jalousie tsika koa vahoaka malagasy mba mila lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe am'izay amin'ny lafiny resaka politique. Idiratsika am'izay ny fait ahoana ny fomba ahitanareo azy ny fomba ny gérevana an'ilay resaka TVM iny. Tsika tsy hiditra tsony amin'ilay TVM fa le fomba figerevana n'iny crise na TVM iny. Solution hitany fitondran'ny Andry Rajoelina nanao an'iny. Ok, nanao an'le texte le LFI. Zany hoe tonga de c'est une patate chaude tonga de hitanareo patate chaude zany mamay be le ovy de tonga de tsika hoe inona la de tazoma mamay be ty de inona la zay re zany no izy mitazona n'iny farany tratra farany eo. De tellement mamay be le patate chaude de maika ary zay la ahitana le amateurisme amina gouvernance. Tonga de maika ny hiteny hoe hofoanana io ao amin'ny Assemblée nationale. Mieritreritra izy fa izay no afahany manao récupération. Zay foana ao le problème. Toujours stratégie de récupération fa tsy misy anticipation na koa résoudre le problème tsy ao anatin'ny équation ni me résoudre le problème fa récupération juste pour soigner l'image. Zay foana le izy. De rehefa nanao an'iny izy hoe ny Andry Rajoelina nanao an'iny sy ireo pombazy eo amin'ny Facebook zay fomba fialana bana de aveo nanao fanambarana fa hoe l'Assemblée nationale mbola hanavao andravan'io satria am'izay zany hoe zay hiaro anareo vahoaka zay mpiaro anareo vahoaka. Nanao na vague de réaction ny vahoaka tato amin'ny Facebook aloha sahabo tsy hiditra tsika any ambanivohitra sy ny any an-tanàna. Marina fa tsy ny Facebook no hitarafana azy kanefa ny azo lazaina hoe ahitana ny échantillonnage any. Majorité ny réaction teto afa-tsy ireo compte mpiaraka aminy mazava ho azy. Majorité ny réaction ny olona dia tsy misy nino ny version. Namoaka sarisary ia daholo ny olona ny amin'ny zavatra lazay tolo majorité. Zay ny zavatra nisy. Za zany manao récapitulation fotsiny. De idirako lalindalina le izy. Soi-disant zany ok ny régime TGV no nanao an'iny loi de finance iny tamin'izany fotoana zany. Ndosika zay zany ny base raisiny. Efa fantatrareo satria nareo efa membre ny Assemblée nationale tamin'izany na de mbola tsy président aza. Efa fantatrareo ary anareo ny laza fa mpanohitra tao amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Tsy misy na maraina iray na andro iray ianareo no mba nidevoile taminay vahoaka hoe misy lalàna tsy manjarany ato resaka loi sur la TVM. Pourquoi zao le izy vao mipotra? Ça c'est ma question. La question à $1 million ozy izy vazivazinay sy nosy taniny. Ny logika zany za zany zao député opposition ao anatin'ny parlement eo ampelantanako ny document rehetrarehetra sy ny lalàna rehetrarehetra. Marina mafy tsy atoriko andro manalo spompoko tsiraredo zay lalàna rehetrarehetra tsy manjary ny tapahana atao amin'ny Assemblée nationale na mbola voavina vinaina ambony ordre du jour dia anjarany ny député no mandeha mampahafantatra ny vahoaka misy tsy mety ato. Fa tsy zahay mpanao influenceur ozy nareo zay terme omenareo nay na mpanao sonnette d'alarme no miteny ianareo tokony alarmer ny opinion publique hoe misy lalàna tsy manjary. Comme par hasard en 2026 mipotra le lalàna. Oui, sady lehibe ny mpanohitra izy tamin'izany marina mihitsy zany monsieur Jean-Marc. Donc la question qui se pose, soit ianareo tsy mamaky mihitsy an'le lalàna. Misy député anankiray zay tsy tonoko anareo fa mieratra fotsiny ataony pendant ny session parlementaire. Zao ny ataony ambony seza ny Assemblée nationale. De tonga manangatana de manangatana. Ohatrany ny olona karamainy vahoaka malagasy.
zany nataonareo ao mihinana pause café misotro whisky maka ny inona moa izy ty ny indemnité de logement indemnité carburant zay fotsiny fa inona nanjaranareo zay mila manao tatitra mba miteny ny sasany zany zay mila manao tatitra any amin'ny vahoaka mba nanao tatitra tany amin'ny vahoaka nareo inona ny tatitra nataonareo tsy niteny an'io nareo taminay ndre raiky ka mavandy zao nareo milaza hoe tena tsy mety lalàn'io fa mila amboarina io fa zay no anamboatra an'io fa inona zany nataonareo hatramin'izay tsy ny dénoncer an'le izy soit disant ka zay ne tsy teo amin'ny fitondrana ka tsy afaka manao oui fa ianareo afaka miteny tahaka ny ataon'ny député Antoine zao niteny izy peu importe nataony na nety na tsy nety fa au moins mba niteny le député mona sy marenina nareo ary damba tanareo le incohérence le discours ao anatin'le resaka de comme par hasard iny le izy mipotra dia zaraza moa misy nanili anazy c'est la faute d'André Rajoelina nefa nia plus nanao an'izay fitenena zay plus on se la jette on se tire une balle dans les jambes efa hitanareo sy efa fantatrareo tsy haiko tsony nafantany tena nisy olona niteny zay misy tovolahy zay niteny ndray mandeha pardon hoe mba vakiny zareo ve io loi de finance io misy olona nandeha fa loi de finance ndray mandeha fa paquet matevina be marina mafy ty za tena nametra-panontany hoe sur ave nareo fa ny député nareo mamaky an'io loi de finance io kely ny finoako mety ny assistant parlementaire ny mazo devoir mafy hoe épluché hoe ty hoe loi de finance io de tenenao aminazy e tokony ho teneninao non seulement incompétent fa sady fainéant no tsy manao ny asany izy telo incompétent fainéant no tsy manao ny asany de comme par hasard mivoaka tapaka avy any amin'ny chapeau ny magicien ilay loi sur la TVM comme par hasard potra avy any le izy ary nampaitra-panontaniana mihitsy hoe fa maninona hoany no ohatrany hoe misy koaky foana zany lay fitondrana lasa ansaiko hoe ozonareo misy manipy hoditra akondro oui fa zao fantany hoe pour quel intérêt ary ny amoahana an'le izy ao hoe azonareo am'zany izy pourquoi io tsy navoaka fa zao le izy mivoaka tapoka tsara ny fo maraina tapoka zareo de latsa mifanahy masina de andao nao devoir am'izay raiky izy de amaky tsara n'le loi de finance tsy haiko fa mampieritreritra fa toy izay tsika ihany le izy de dégainenareo le loi avoakanareo le izy satria nieritreritra nareo fa izay no azahoanareo ny fony vahoaka azahoana ny atao hoe aval populaire na validation populaire zany hoe tsy mamaolana fa mitady bravo zay ny objectif anareo député mitady bravo fa tsy mamaolana ka izao ary no izy ry vahoaka malagasy zay mpanaraka ny pejy RGL aoko ho fantatrareo isorako be deaibe olona ao amin'ny fiscalité zay so lazaiko eto ny momba azy aoko ho fantatry tsika ho retany ho rendanitra lasa manoniraka anay ane nareo anao recherche nefa tsy asanay zany aoko ho fantatrareo fa efa tamin'ny première semaine ny mois de novembre 2025 efa noteneniny olona expert en fiscalité administrative zany ny tompona andraikitra voalohany ao amin'ny assemblée nationale ny panina zany ny amin'io resaka TVM io fa tsy ny réagir izy ary notenenina hoe ho bomba ho anareo ao fitondrana ane io pan io zapady fa lasa mifamobredika vavako io TVM io
peut-être mety fatany fo zay aloha tsy avoaka aloha fa rehefa re amin'ny lako azy ary no avoaka am'izay afahako manao récupération peut-être tsy haiko malasa saina le izy zay zany mampametra fa maninona vao am'izao le izy no mivoaka tampoka information faharoa aoko ho fantatsika vahoaka malagasy indrindrandrindra tsika mpanjifa sy mpandoetra fa nanao mouvement ny PRRM sy ny mpanina hoe zahana foana news izy ny PRRM efa niasako tam'le vidéo teto hoe samy te ho héros izy mirahalahy hoe zana tafavoaka baolina de ny ary miteny ao foananay ao amin'ny assemblée nationale io fa nilazay ny ao amin'ny fiscalité fa ny centre fiscaux rehetrarehetra eraky ny Madagasikara dia efa tsy misokatra intsony ny logiciel andraisana io taxe io taxe TVM io donc zany jeu de populisme no natao mba hisehoana aminareo vahoaka hoe zahay dia mitsinjo vahoaka fa na le centre de fiscalité aza de milaza fa faute professionnelle c'est pas moi qui te parle hein? Faute professionnelle ny fandraisana n'io taxe io satria une taxe tsy raisina fotsiny eto ty ny vola taxe ny TVM fa tsy maintsy misy logiciel efa ekena ao anatin'ny fiscalité ka amin'ny alalan'iny logiciel iny no andraisana le taxe tsy misy na iray aza ny centre de fiscalité araky ny expert aloha apetrako amin'ny teninjareo ny teny ny teny fa tsy teniko ka raha ohatra o izy ka raisina ihany io taxe ny TVM io dia lasa faute professionnelle zany izy donc ina ny conclusion-ko zany rehefa nainao an'izany témoignage zany tsy ny régler problème zany nareo fa le zavatra efa se régler ho azy fa ianareo misalotra sy misandoka ho nama olana any anay ty resaky ty ianareo no miseho boby eo anatry avoaka voavahako le problème fa finalement na ny centre fiscal rehefa tsy afaka mandray an'le izy noho ny problème andresariko teo ce qui veut dire ty loi sur la TVM ty zany rehefa tena atao ny compte natao tsy hanakorotana fa handomana kely anareo domina tapany nareo andoerany ianareo lazaka hoe tenareo contribuable atsika malagasy zany de rehefa domina ianao de misangaso de vonjeo zay papa vonjeo zay dada de tamy avy any misy dada anakoroe zany dadan'la ataoko tsara zay mampilamina an'io de ozy koa zany dadan'la ka de ataoko tsara zay mampilamina an'io ay jerenakay misy tonton potra ave ty ambadika ty amin'ny fiscalité de non c'est possible tsony ny akanaovana an'io satria zao ny zava-misy dans sur le terrain donc zany hitanareo am'izany fa le manipulation ny vahoaka amina récupération politique enjana be mipotra hoa le plafond de verre zay ny amin'iny tsy verina amin'iny tsony fa ny tena makarary ny saiko am'izao fotoana zao de zavatra hafa mihitsy zay tsy mbola nisy ny teny teto amin'ny Facebook première ny eto amin'ny fanorenana miabo isorako be deaibe olombe zay le zaiko aminareo hoe mipetraka tsara ny confiance antsika am'izao fotoana zao hoe analanareo fitokisany zahay amin'ny fandefasanareo ny information secrète dans le sens hoe mahasoa ny vahoaka fa tsy ampahafantarina vahoaka de nefa nalefanareo taty dia araky ny teny le ranga ray aman-dreny isorako anao ray aman-dreny tsy tononoko eto narinao ary matokisa anao fa je serai une tombe tsy mamoaka source zany zay tsara ho fantatrareo ho anareo ny RGL tsy mamoaka source zany na tambazana vola aza matahotra nareo fa mandry vony vato nareo ny am'izay dia ity zavatra zay resako manaraka ty sokafo tsara ny sofiny dia téléchargeo ty vidéo ty fa misy zavatra zay ho avokako aminareo eto aoko fantatsika fa misy accord efa mialana tsy hoe hialana fa efa mandehandeha any zay tsy ampahafantarina atsika vahoaka malagasy
izay isy fiatraikany amin'ny fambolena ny agriculture ao Madagasikara. Za moa gagako tsy mahagaga ana le hoe hiena ny budget ny agriculture rehefa nahita an'ity de zay aiza ny député nay hoa Andriamanitro mba hiaro an'le tatsa. Mandia tsapiky ry zalahy, mandeha manao tourisme, mandeha manao ty fa le any am'le eny ambony terrain eny amin'ny tanimboanjo ny lananareo fa tsy eny ambony podium zay milaza mandeha ozy gasikara. Fa raha amin'ny aty vilaniny vahoaka malagasy no tena ahitana ny olona tena tia tanindrazana fa tsy amina discours fahaizanakabana. Ka zao misy accord mialany alerte ty accord de partenariat économique APE niarahana amin'ny Union européenne izay tokony nosoniavina ary mety efa voasony angambany ataoko entre guillemets tamin'ny alarobia 10 juin tany Nosy Maurice. Accord de partenariat économique APE miaraka amin'ny Union européenne izay tokony nosoniavina tamin'ny 10 juin tany Île Maurice. Inona ny enjeu an'io accord io? Accord de partenariat économique oza izy teo ka ny enjeu dangereux be amin'io zavatra io de ny protection sy ny échange na semence, zany hoe tsy afaka hifanakalo masomboly sy hiaro ny masomboly ampiasainy intsony zany tatsa orina kely ao raha raikitra io accord io satria misy entreprise ngeza be international multinational izay itaky droit de propriété intellectuelle amina semence de isaky ny ampiasa an'io semence io zany tatsa de tsy maintsy mandoa droit de propriété am'ilay entreprise internationale. Dika zay zany le tatsa zay mba ampiasa an'ilay masomboly traditionnel tsy afaka manao zany tsony izy. Maninona no mangina amin'io resak'io anareo député? Maninona tsy nandrenesana feo amin'io nareo sa après manao anaty chapeau de magie indray dia avoaka indray raha fakapitsy dia ampiseho hoe zay iady anareo raha tena sincère sy honnête ary franc ianareo. Pourquoi ce silence de cathédrale? Ovakiko aminareo le accord lay zavatra zay niresahana eto. Inona le enjeu en français izy a ilako tsiny aminareo lay accord. L'accord de partenariat économique APE entre l'Union européenne et les 4 îles de l'océan Indien que sont les Comores, Maurice, les Seychelles et Madagascar sera signé le mercredi 10 juin sur l'île Maurice. À notre connaissance, aux izy reto fikambanana société civile miady reto, aucun représentant des organisations paysannes ni de la société civile malagasy n'a participé aux négociations de cet accord depuis 2022. Marina fa tsy anareo rery akory zao a fa hatrany amin'ny 2022 zany ty voakofra kadao kosa aloha. Aucun représentant des organisations des paysannes ni de la société civile malagasy n'a participé aux négociations. Nefa iakina nyainy vahoaka malagasy kabary nareo hoe ny vahoaka malagasy 20% fa tsisy miaro lay 20%. Ene mbola mila validation ny Assemblée nationale fa manina tsy tenenina. Manina tsy tenenina l'izy. Ary ny signature dia efa devrait signer le 10 juin, on est le 13 juin. Misy enjeu ngeza be io ambadiky ny zavatra io. Ka eto zany ny tatsaha dia izao ny zavatra hitranga raha tsy vahanareo aingana io. Hisy entreprise hiprivatiser ny semence. Hiprivatiser ny semence dia
ny lalàna hitondrana ny arovany an'io de hoe droit de propriété intellectuelle. De ny tatsa zany de lasa ho voatery handoa droit ohatran'ireny le hoe hitanareo le hoe droit ny zava-maneno musicien ohatra zany zao hoe mandeha normalement ny radio ny toerana anaovana lanonana ka mandeha ny hirany artiste malaza reny de tsy maintsy mandoa droit d'auteur any amin'ny ny olona tompon'le izy. Donc zany tatsa ho lasa ao anatina insécurité alimentaire Madagasikara. Inona no mesure nyraisin'ny parlementaire amin'io. Ary maninona tsy nitenenina na ilaza ary nareo mbola vao andraisana validation, andraisana validation hoe nefa raha ny document tonga eto ambany tany ambany masoko de hoe efa tokony ho soniavana tamin'ny 10 juin teo. Fantany apetraka nia. Insécurité alimentaire ny vokan'io. Zao ary tsika efa mifafanykeo atsika de mbola isy an'izany koa inona sisa zany no iveloman'ilay malagasy. Inona ny zavatra iteraka an'io zavatra io. Vakiko eto ambaninareo le insécurité ao anatin'le izy. Depuis des décennies, les grandes entreprises et diverses puissances financières exercent une pression. Manina tsy teneninareo zany hoe misy pression mazo atsika sur les États dans le monde pour qu'ils mettent en place des lois et règlements stricts visant à interdire la reproduction des semences commerciales par les paysans. L'objectif, c'est qu'elles doivent rentabiliser leur investissement. Mais le résultat est une criminalisation des paysans qui sèment, conservent, échangent et protègent les semences de leur ferme. Zany hoe rapito zany raha misy tatsa hiaro sy hanao conservation ny semence dia meloko ary zareo anatrehan'ny fanjakana satria tsy manana droit tsony amin'le semence. Ezana ane zany. Zay ny afaran'io zavatra io raha ohatra ka sanatrika tafavoaka io. En résumé, les entreprises cherchent à privatiser les semences à travers des droits de propriété intellectuelle, de sorte que les paysans sont obligés de payer chaque fois qu'ils en utilisent. Les droits de propriété intellectuelle des entreprises sur les semences ont des impacts qui vont augmenter les coûts de production agricole pour les paysans. Il en résultera une aggravation de l'insécurité alimentaire et un affaiblissement de la souveraineté alimentaire. Tout est. Des systèmes tels que l'UPOV, Union internationale pour la protection des obtentions végétales, une organisation intergouvernementale promeuvent un système de privatisation des semences par des brevets. Ou privatiser une semence avec un brevet. Dire ni mouvement des paysans zany ary ny citoyen tokony vondrona ny tantsaha sy ny vahoaka handrava n'io zavatra io na inona na de ataontsika efa nisy nanao soniaza tsy manaiky an'izany tsika. Masomboly zay nambolen'ny dadabe serbebe ovy sy ny vary sy ny sisany tena any amin'ny vilany sy ny tsinainy malagasy loatra hatramin'io. Tandremo tsika ty andreny votra aminazy tsy sidiranay zany pasteur fa ranay mandeha tsara mivarotra fripy fa ny fripinao ngazonao hoanina. Mandeha tsara nanay ny ketrika ty andreny votra ny vary hoaninao sy ny ovy hiakatra eo sy ny sakafo hoaninao io dia ho tratran'io. Ka aza arirarira hoe ka mbola vao andraisana fanapakevitra, andraisana fanapakevitra fa maninona tsy resahana. Tokony vola tsy misy hoe tokony vao misy loza manantany ohatr'izany misy proposition na loi zany fanaon'ny parlementaire aty ivelany misy anay aty vao misy mieriteritra fotsiny hampiditra projet de loi mbola vao hoe misy député anankiray masy namaly anahy tany hoe mbola vao dinina ne io dia pasteur de tokony teny ianao. Miala tsiny mba miakatra feoko.
fa tsy hoe mbola hodininareo iny hamono olona. Raison micro, vous êtes des parlementaires, monsieur ou télé, Mekara TV+, toko mandou 5 millions defa voalohanareo zany ny indemnité de carburant nareo tsy lany. Alainareo amin'ny trésor, Mekara télé, de teneny ny olona hoe misy pression ataon'ny fanjakana frantsay, misy pression ataon'ny rosiana, misy pression ataon'ny mauriciana, misy amitsika terena hapiasan'ny maso, tsisy miteny an'io nareo. Zao nareo vao teny aka mbola vao amin'ny ordre du jour manaraka. Satria fa miteny an'izany eto zay nareo vao miteny. Solom-bavambahoaka nareo sa inona? Zay masoko hoe en panne. Ilay Assemblée nationale en panne. Setako mihitsy ny asany. Zay mahatonga amin'ny teny hoe bajery amin'izany zavatra zany fa hamono ny gasy io. 80% tsika ozy izy ny statistika tsy fantatro avy izy io no tatsa dikan'izay zany. Izany minantady kiraro voalohany tatsa, de après rehefa tsy afaka manao an'io tatsa de izany vokany isika koa. Mialatsiny fa za ndray de tsy angina am'izany. Na hiteny eo nareo hoe ka fa misy an'izao, ka fa misy an'izao. Non! Na ino nareo nangina hatram'izay. Loza mitatao amin'ny firenena io. Toujours manao pompier foana de zay vao miteny ouais bien je suis votre héros Zoro est arrivé. On n'a pas besoin de Zoro hein. On a besoin de parlementaires. On a besoin de mpitondra teny fa tsy olona miseho milay. No zany dia takinay vahoaka malagasy, takitsika vahoaka malagasy. Ny protection de semence traditionnelle. Averiko ndray, andaotsika ikomy amin'io, takinay ny protection, tsy mila dinina zany io e. Mbola dinina atao ina koa. Eny e dininareo satria asanareo fa tsy hoe mbola iadevitra am'izany ve nareo? Iadevitra ve nareo fa sina basy eo ambony lohan'le tatsa. De ahoana ho ampiasaina sa tsy ampiasaina? Satria ve mety zay ve ny fanarahana mpamatsy vola any? Je sais pas. Ariza le mpamatsy vola. Za dora ane mampieritreritra ny ty tantara ty e. Sa le lobinina no mampiasa an'io? Ina mbola mahatonga anareo hésiter amin'io? Zahay de mitaky ny protection des semences traditionnelles. Rindrina ambanivohitra tsy hitaky an'izany tsy mahafantatra izy. Fa rapitry izy zao a, misy note milatsaka avy any be ny tanana. Oh ry tatsaha, tsy azonareo ampiasaina tsony masombolonareo fa efa ity ndray zany masombolo avy any andafy importé de mila mandoa vola nareo akoatra ny vidiny de mbola mandoa ny droit de propriété intellectuelle. Io ary izy masombolo kely n'io ary izy efa tsy tapavoaka. Noho zany ny recommandation nahay eto amin'ny fanorenana miabo de izany de ity. Za zany zao eto vita zany zay azavako aminareo hoe zay mahatonga hoe misy mitondra avy ao Tsimbazaza. Misy mitondra avy ao Tsimbazaza. Je me pose la question, est-ce qu'on est bien gouverné? Ça nous, je ne sens pas. Je ne sens pas. Ka ity nanay no zavatra ho takina eto ary iarahantsika eto amin'ny pejy miaraka mitaky. Hoe tsy représenté mihitsy ny vahoaka. Surtout ny tatsa. Déjà raha moa ny député sasany milaza izy fa député avery amin'ny faritra zao riny fa aiza izy mipetraka any Antananarivo. Tsy fantany akory ny zavatra mahazo ny olona any fa mandalo amin'ny hélicoptère fotsiny izy de zay. Tsy représenté le vahoaka malagasy. Tsy miady ho an'ny maro anisinareo fa miady ho an'ny mandat anareo sy ny agenda politique anareo. Zay nataonareo io, ny gérer image. De manakarama compte fake. Manompareny anay. Vola tokony iadivana amin'ilay masombolo ho antatsa, laninareo anompanareny anay. Zay re plus ompanareo plus botrabotra. Fa le tatsara izy mba miaro azy. Fahatelo, manana sentiment zany zahay hoe tsy vakinareo akory les lois de finance. Fa lasa médecin après la mort dao. Médecin après la mort.
zay vao hoe ao fa hoanana io, ao fa lamina io, ao fa fihinana atao hatramin'izay. Ity zao miala anyray zao ty resaka APE ty, de izy andray zao nomena tsiny amin'io, na izy andray no miseho azo ero amin'io zao rapitso. Ka rehefa tao ny totaly ny zavatra rehetra sy ny koaka ny tsy fandeha tsy mandeha amin'ny loha ny zavatra rehetra, ny kabary le hoe malagasy reo karaha nareo mitevy sinsy reo zavatra rehetrarehetra koaky ny potra rehetra reo, dia inona ny zavatra azoko voaraiky ho anahy manokana? Amateurisme tanteraka no misy eo anivon'ny fitondrana. Tononoko manokana amin'izany ny Assemblée nationale. Amateurisme. Ary amin'ny lalàna ny asa, déontologie ny asa, dia ny amateurisme dia anisan'ny argument de base na licenciement. Rehefa amateurisme dia ampy androana mpiasa, zany hoe tsy voafehinao, dikany amateurisme zany tsy voafehinao le taranja. Nefa ianao contrat social hoe ianao dia karamaina hiaro ny zoanay satria ianao manana compétence mba mahafantatra an'ireto sy reto. Jerena nefany non seulement ianao tsy nanao ny asanao, tsy compétent, ary tsy voafehinao le izy, donc inona zany ny ilananao? Ty tsy resaka fihetseham-po hoe ka niarany tolona ka tsika niaraka rofotra pataloha teny amin'ny 13 mai. On s'en fout hoe niarany tolona teny amin'ny 13 mai. Matoa zay ny tolona teny amin'ny 13 mai, matoa zay miady amin'olo amin'ny 13 mai, de satria hoe mila olona compétent, fa tsy hoe niarany tolona de tsy maintsy mahazo toerana. Zay le izy. Kono zany dia licenciement, zay vahoaka ny patron, zay ny mpanakaramanareo satria nareo solombavanay, dia izaho zany sy ireo vahoaka de mangataka ny démission anareo. Tena mazava be ny za tsy manafina. On demande votre démission parce que vous ne faites pas votre boulot. Oui, je le dis haut et fort. Mitaky ny démission anareo zahay à partir ny panne. Satria on ne se sent pas protégé ni représenté. Zaho raha manatombontso Jean-Luc, ny fanorenana miabo dia miteny hoe mitaky sy mangataka ny fametraha-pialana satria amateurisme tanteraka ary incompétence. Za tsy miditra amin'ny resaka politika eto fa teknika eto amin'ny resaka. Mazava be ngamba an'izay teniko zay, si j'assume complètement. Mety misy marary fotsy maninona fa assumeko ny aho. De lasa ny saiko avy eo rehefa mieritreritra le hoe ahena ny araky le feo mandeha hoe mbola misy député anankiray zay nanao vava tamiko, tsy teny direct izy fa manao partage an'iny, de hoe monsieur le pasteur ampanajana lehibe koa maliko anao honorable. Fozana hoe mbola vo hiakatra amina vomiera izy io, ny fahasahinareo fotsiny aza hoe mbola hodinina amin'ny ordre du jour am'izao période de crise zao, fangatahana fampisondrotana budget. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous n'avez pas d'éthique. Ny malagasy am'izao fotoana zao de mihinana tapakibo, de nareo mbola sa hoe mbola hodinina amin'ny ordre du jour hoe ekena sa tsy ekena ny fampakarana ny budget anay ato amin'ny Assemblée nationale. Mais attendez, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Sanao ve ny teny am'izao andro crise mamay be zao hoe mba ampiakaro ny interne avantagenay mazara tsaha torahany olo voatabia. Ary mba fantatrareo moa fa iza ny andohan'io budget nareo iakatrio, reo vahoaka izay ho akana droit amin'io resaka fambolena io e. Zany hoe rehefa hitaky ny zoanareo nareo tingy. Fa nampafantatra anay ty APE ty nareo tsisy ny teny raiky. Fantatro fa mivory indray zao ny équipe-nareo hanao représailles anahy am'ty zavatra ty, fa allez-y. Mais nous on a une marge d'avance avant vous. Misaotra be dehibe an'ilay ray aman-dreny, misy olona tonga saina ao aminatin'ny administration izay tsy karamaina
tsy karamaina fa entiny fitiavan-tanindrazana de niteny aminay hoe pasteur ity mba teneno fa gravy misaotra anao ray aman-dreny nanana conscience tsy professionnel ntsony fa conscience humaine en tant que olombelona fa rehefa tsy mety tsony de tsy mety tsisy resaka couleur politique ntsony zany zavatra zany ka manoloana an'izany mitodika amin'ny monsieur le PRRM zay malagasy moa rehefa ohatrany to de mitodika any amin'ny ray aman-dreny inona ny fanapahan-kevitra raisinao manoloana an'izany natao hiaro ny vahoaka ianao ary le vahoaka eto dia ny tatsahany maro anisy asio resaka io asio resaka io monsieur le PRRM fa raha mangina amin'io ianao dia complice ary raha mangina ianao dia matahotra ny mpaniny ianao zany ary raha matahotra ny mpaniny ianao zany dia misy zavatra tsy mazava ao zany zay ngambany fa tsy hijanona ela fa apiditra olona tsika zay mety tsy hoe mety fa fa tompoko fa nanana olana kely apiditra olona tsika raha ohatra ka misy namana zay afaka miditra dia omena sehatra izy manasa ary ao am'izany io ny roy efa alefako io satria efa amarana ny fandarana tsika zay zany la izy ka dia ny mandrapiditra zay namana hiditra eo dia miantso azy zany ny ONG rehetrarehetra ny fikambanany tatsaha rehetrarehetra atsangano ny gène tatsaha génération miaro ny tatsaha fa ity de sika mianakavo no hifafanokio atsika ity tsisy resaka toko politika ty fa ny ato lantsika mianakavo no tratra eto dia mangataka aho zany hoe mobiliser avadolo nareo ONG rehetrarehetra hitaka an'io zavatra io ary anao pression taty aminay taty Eropa anome ohatra anareo am'izany nisy an'ilay CETA iny le resaka accord entre ny États-Unis sy Canada izy zay ary ny Eropa dia ny tanànanay teto am'le Wallonie kely ty no miady eraky ny Eropa Wallonie région faran'izay mafiady misy anay ty no nijoro ny député wallonne sy ny région Wallonie zay faran'izay kely eraky ny Eropa natonga an'ilay accord CETA tsy tanteraka ohatran'io APE io satria manao pression ny lobbyne ny entreprise internationale ny multinationale fa noho ny fitsanganana ny fikambanany tatsaha sy ny député sy ny vahoaka dia voatolotra ihany izy na de saika ampiasany sandriny ary zareo zay mahatonga am'teny azo atao tsara ny miady amin'io fa mangataka ny mobilisation ny tatsaha sy ny ONG zao lananareo ONG fa mba tsy ho lany fotoana fotsiny vorovoro etsero zay tsy andany zay tsy ahitana vokany akory faly miarabanao madame Tahina ianao niditra moa dia faly mahita anao eto ndray dia omenanao fitenenana oui faly miarabanao pasteur nahita an'le manaraka ny live-nao moa za io de mi-invité anao zay olona tonga eo de niditra ny tenako ary tsy nahandry akory satria tena hoe faly hoe mahita olona ohatranao zay sarotiny amin'ny fahasaranany vahoaka mijery ny vahoaka madinika
marina fa hoe tsy ao anatin'ny fitondram-panjakana ianao fa na de olo-tsotra ary ianao tena hoe ny zavatra resanao ny ady ataonao de miapaka any amin'ny vahoaka majinika ahitanay hoe sarotony tokoa ianao izay no mahatonga rehefa misy live ataonao de manaraka foana za na de miezaka koa ny tenako ara hoe manazava ny vahoaka ny zava-misy sy zavatra mety anjo azy sy nefa manjo azy de manaraka ihany koa zany amin'ny fandarana zay ataonao tena hoe isaorana anao manokana fa ny fitsinjovanao ny vahoaka malagasy nanaraka ny fandaranao teo pasteur ny resaka anao zay dirako lalina kokoa amty resaka vahoaka majinika zay victime tanteraka am'izao fitondrana misy zao ary tena hoe raisy ny fitondram-panjakana toy ny tsisy ohatrany hoe tsy patron tsy hita tararatsony le hoe ny vahoaka ny patron fa lasa vahoaka manompo olona manompo mpitondra zany ny zavatra misy eto tsy resaka atsika zany mikasika an'io tena mitsangam-bolo pasteur maniresahanao mikasika ny resaka semence teo hovonona tanteraka avy ny vahoaka satria voatsela teo akory tsika nahena tsika rehetra hoe nahena ny budget ny resaka fambolena zay mikasika any vahoaka ray malagasy ray manontolo satria de tsy mafantatra hoe 80% ny malagasy de tatsa avokoa ary tsika tena mbola miaina tanteraka an'izany amin'ny sakafo zany zay anisan'ny olatsika malagasy miankina am'izay raiky sakafo zay zany ny tena olana tsika zany hoe politika ny kibo tanteraka am'izao fotoanao zao am'izao taonjato fahafiry zao de mbola any amin'ny sakafo zany hoe ny hanina afaka pitso dia no ny hanina afaka omaly no tadiavin'androany ny sakafo afaka omaly izay ny tadiavin'androany izay zany ny henany malagasy ao mpanao sosialy ao antena ary teo amin'ny setra sosialy ny tetera Madagasikara fa tena nahita an'izay bon dessus moa ny olona satria fanovana no fanavozana ny tadiavina famonona malagasy ny zavatra hitana eto pasteur napiakarina moa zany ny nampidina tanteraka ny budget ny tatsa sy ny fampianarana zay fototsy ny fampandrosoana atsika malagasy napidinina reo budget ny tatsa reo ny fambolena reo de napidinina koa ny fampianarana de napiakarina ny député nanalana napidinina zany reto fototry ny fampandrosoana reto pasteur de napiakarina ny zareo député budget ny zareo tao zareo moa zany manao an'io ao de mba amin'ny maha olombelona ve de rariny ve zany am'izao fahatrany vahoaka malagasy zao ireo député reo moa zany de efa tsy mipetraka any amin'ny fahatra misy azy manana député namana be de be nge ny tenao misy am'ireo mandeha mambitsibitsika ory madame Lewis azao ny aty fa zay manaraka fotsiny fa hitanao ihany fa nanaovana ny député Antoine iny zay tsy afaka ibotry zay fa malahelo fa ny ato de anambatambazana anay ato re andao fa ampiakarina ny ana mba misy hoe miaro any zareo pitaritarika londom-pisoronao zany reto député sasany reto de iny ny anambatambazana azy rehefa misy zavatra mamay ny endomboanjony de reto député reto zany andao fa ampiakaritsika hoe andao fa tsy koa zany tsika ny ato zany ny zava-misy ao pasteur ary ho anareo vahoaka malagasy rehefa tsara ho fantanareo zany marina mihitsy ho zavatra tenenao io hoe efa fantatra efa ela io TVM io fa nafana ny raha Jean-Jacques Rabenirina de tsy maintsy navoaka iny de avy eo am'izay milaza fa tia vahoaka am'izay mba hanadin'olana iny bon olona tsara reny eo mpiasan'ny Assemblée nationale reo tsara reo député reo de mirona andray zany sainy rehetra hoe merci ny président mpanavitra merci ny panina satria nafana misy zavatra mafana ato de tsy maintsy mamoaka an'iny zareo de vadika mpamonjy zareo ao izay nanaovako ohatra hoe ohatra tamin'ny panina président ny Assemblée nationale merci ve sa Herode ianao zay tena hoe mitazona ny sezanao hitondra mandrak'izay ianao pasteur mahay zany tantarany Herode zany tsy za koa ny ande anazavan'izay aminao eto fa tamin'ny fahakelinay de anisan'izany lalao an'izany tantara zay zany tany am-piangonana
tena lalao an'izany tantara zany. Tantaran'ny Hérode moa zany Hérode mpanjaka mpanapaka lohan'ankizy efa resahako tamin'ny live-ko zay. Mamono tsy mieritreritra afa-tsy ny sezany zay olona akaiky azy aripany daholy. Izany zany rôlany mpanina sy teny amin'izao fotoana zao. Za moa nametraka fanontaniana mihitsy amin'izay mba ahoana moa zany hevitranao amin'ity resaka varira zazakely tapatapahan-doha ty satria dia misy assistant parlementaire nanatiny io zay tsy hitany vahoaka rehetra hatramin'izao hoe iza io olona io. Iza reo olona 20 reo fa misy assistant parlementaire reo. Mba tsy hanoaran'olona ohatry ny Hérode mpanjaka mpanapaka lohan-jazakely. Mila madio ianareo mpitondra avy any Toliara daholo reo. Mba inona ny ataonareo? Amin'izao fahorian'ny malagasy zao manao populisme ny asan zareo. Mitety ny député rehetra fa defa mipetraka ao Antananarivo daholo miandry programme andeha anaovana Madared. Tsisy mandeha any amin'ny tany misy azy fa dia ao miandry Madared, mila vola mpanjakana, mila volam-bahoaka. Dia mitsangam-bolo aho eto raha ohatra ka navoakanao koa ty resaka semence ty fa le vahoaka malagasy mihitsy no potena sy mbaina satria mahantra avokoa patasa avokoa. Reo tasa reo zara raha mamokatra dia migeste izy mianakavy hoe ny ena ny vidim-bary jereo ny kaikaina ny tatsa tsisy vidiny vary satria ny potena mihitsiny. Ahoana moa ny afahan'ireo mambolon-tsondra efa avy eo mikaikaina ny tatsa tompoko fa tena tsisy vidiny tokoa le vary. Raha ny hoe antenaina hoe ambolo rapitso afaka pitso dia tsisy. Miampy an'ity resaka semence ty izy tena zava-doza ho an'ny firenena. Ho aiza tsika? Rehefa mizavatra mafana ry tapaka ny lohan'ny varira misy firy zay tanaty nanomboka enina nanomboka tamin'ny janvier dia tsy mety manao populisme mamono an'indrelo. Normal be ny olona magenga amin'izao fotoana zao raha mitroatra ny Gen Z. Tsy hdy aty aminay ty hiafakandro fa dia loza anao Antananarivo ao miandry programme andeha avion anao Madared. Miala maravao ny Assemblée nationale io. Oui, mila ravana io. Raha olona misaina reo nametraka démission fa tsy mety tsony. Tsy mbola nisy teto amin'ny firenena tompoko Pasteur. Izany hoe fitondrana anatin'ny 5 vola efa bolina dia efa mikaikaina ny vahoaka. Mbola tsy nisy zany na iza ny mpitondra ny fandimby teo fa izao dia porofo metoka mitenda. Lo zany zareo mampiakatra ty tena marina. Ny fanazavanao tao tena mazava be Pasteur. Tena hoe ho an'ny olona manatsaina fa zasy ireo fa tsy azon'ireo député tsy takatra andreo zany. Normal be ny olona miteny hoe mba olona manam-pahaizana tokony hipetraka amin'ny Assemblée nationale io. Ary zay ny andravana ny Assemblée nationale io. Mifanambomboatra ao fotsiny ataony zareo. Tsisy fetreretana vahoaka zany. Tena mampalahelo. Nisy taona za voaloha za tena mbola niantso an'io PRM io. Mba jereo re tompoko. O PRM mba jereo. Mba jereo. Ianao zao dia tsy henona. Izay mahatonga na miteny eto hoe dans le bain tanteraka ny PRM amin'izao. Izay manao salaka sanatria ny vava teny ratsy eto salaka sarafobody miaraka amin'ny mpanina eraky ny tanàna. Zay tsy tokony hiaraka reo olona reo. Ny mpanatanteraka sy ny mpanaramasy ve tokony hiara-dy? Inona zava-banina amin'izany fa dia io finanam-bolany vahoaka io. Tsy tokony hiaraka à gauche à droite. Tsy haiko hoe inona zany no hitetezana an'ireo zavatra projet efa vita reo. Amin'izao fahasairana vahoaka zao no andaniana vola mandeha avion anao mandeha lasa daholo ny député rehetra budget lanina amin'io. Dia logika fe zany eo anatrehan'izao fahasairana ny vahoaka zao. Tsy normal. Fa tena mirava reo. Zay ihany ny vahaolana. Miala reo. Mirava reo. Dia misy zavatra tiako tenena kely Pasteur. Mikesika ny za moa zany miresaka an'ity zay tena hoe tsy avelako mihitsy. Ianao hitako miresaka an'io koa ianao satria zava-doza eo amin'ny firenena zany hoe olona ambony teo amin'ny fanjakana zay tokony hanana amin'ny plasy misy azy maty tsy fantatra hoe ahoana hatramin'izao mbola tsy hita fa miandry ny fitsarana moa zany amin'ny le 16 mikasika ny JGR na Jean-Jacques Rabenirina. Raha ohatra ka fitsarana marina na hoe inona moa zany zavatra tiako tenenina
raha fitsarana marina raha nametraka fitoroana ny olona anankiray victime de tsy maintsy fantatra hoe nakaiza le olona de nandeha taiza de nandeha taiza rehefa nivory avy aty de nakaiza normalement sy teny io tokony convoqué nandefasana convocation tokony nahazo convocation sy teny fa manino izy no tsy mahazo convocation fanontaniana afaka avalianareo amin'ny commentaire ao zay amiko manokana tokony nahazo convocation izy miaraka am'ireo garde du corps reo tiako apatsahivina eto manko zavatra zay fa maninona no tsy mahazo convocation izy tsisy hoe ambany lalàna zany fa aketony atao de tsisy accusation fa raha tsy maintsy manara-dalàna fa ny lalàna antsika ohatra ny ahoana loatra ho an'ny majinika fotsiny ho an'ny majinika na ny garde du corps ny azy efa sahirana vao nahazo azy fa manino izy no tsy mahazo convocation mihitsy tsy voakitika mihitsy izy nefa tao aminy ny sakafo io olo io noentiny invité ny tany aminy tsisy olona ambony anao zany za mba vita ny fivrio de aleo za mba ho any aminao tsy ndeha sotrosotro na izy rehefa saiky tsy voaka ny trano fa izy nisy teny ny antso azy de ny faharoa koa maninona rehefa maty le olona zany tany amin'ny siteny ny telefoniny de ina ny antony mafana siteny ny zavatra anatiny tao anatin'ny telefoniny de rehefa nanontany izy de miteny izy hoe misy zavatra secrenay de ny fafako tsy mananjoanao an'izany ianao monsieur le siteny panina telefona n'olona efa maty tsy ake inona zany mamaky azy amafy ny donné rehetra tao anatin'ny telefona ny Jean-Jacques Rabenirina miandry ny fitsarana atsika fa zavatra tsy normal zany amiko tsy normal zany mialatsiny pasteur eto mamoa kely an'izay resaka zay amin'ny maha olombelona ho ny famarinana no ny tenenako eto tsy fidianana na izaniza io fa tokony convoqué izy tokony miakatra fitsarana miaroatra andreo garde du corps reo de tokony na zay famafany an'izay fotsiny de fa mametra-panontaniana ny anjara lalàna no mamoaka didy no manasa azy fa de miandry izay mahatonga na ny teny hoe resaka hoe fandrebirebena vahoaka daholo mafanafana ty le jugiera ty de avoaka ty de manao héros avy any hoe zany sauvé de manao bravo ny olona tsy adala ny olona fanakonan-javatra daholo zany rehetrarehetra zany zay zany avy aty amiko pasteur ka sotranao niditra mivatana fa de makasitraka ny lazanevitra ho atsika hafa koa ifazaray koa le roy le monsieur streamyard.com www io klikenareo dia raha ny fanarahana fotsiny mamesehatra ho an'ny olona rehetra zahay tsy maintsy mampiseho tarehy fa tsy miafina eo matsy ny mpanao compte fako matsy raha zara manasa mihitsy ny compte fako hiditra vidéo rasa izy satria eto argument contre argument fa tsy hoe fifanasana vangy sanatrian'izany ka de io ny lien zay ny fanarahana contrat ifanarahana sofiko moa olona hoe anopa olona sy ana de tapahana le olona fa makasitraka anao madame Tahina niditra tamin'ity ariva ty tsy fanomanana moa izy ty fa tapoka satria le tapoka ohatry zao koa no tena ahitana ny tsirony fandarana de misaotra lesaka anao makasitraka indrindra pasteur de nialatsy le miditra tamiko vao nahita an'ina de mba te iresaka occasion mba fanazavana ny vahoaka fa de isaoranao pasteur am'izay fitsonjobanao vahoaka zay tena manao ny ainao tsy zavatra tokoa ianao am'izao fahoriny vahoaka zao zay mampafatra ny vahoaka ny zava-misy ka akasitrana tanteraka tompoko misaotra indrindra ho anareo mpanaraka rehetra misaotra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny fahasoavana misaotra pasteur rahaso io afaka miala moramora ianao zany tsy haiko manala azy ato fa amin'ny telefona mantsy io fa tsy amin'ny PC de tsy haiko ina ary arak'izay dia amaraparina atsika roatra ka tsy hiditra ianareo hafa fa efa nalefako iny ny roy malalaka fa neokevitra ho ihany fa tsy maintsy mampiseho tava sy toy nataony madame Lewis teo fa mbola averiko indray zany ny afatry hoe zaho dia mangataka amin'ny anaran'ny vahoaka sy tsika vahoaka andao isika hiaraka roatra hangataka ny fametraam-pialana ny mpanina sy ny assemblée nationale mihitsy efa hatramy voalohany tsika nangataka ny andravana an'io io matsy ny raisany sasany hoe anticonstitutionnel zao hoe
fa inona moa ny ilavanareo am'le constitutionnel raha inona milaza zany raha tsy anao ny asany ka zay zany manao constat eto satria zay ny patron tsy anareo ny patron sao de mieritreritra nareo fa ianareo no misalotra ny samboady iny de nareo patron c'est le peuple qui est le patron satria ny contribuable ny mandony karamanareo donc manana droit ny patron convoqué sy manao constat ny asa zay ataonareo ka mahita zay fa défaillant ny asa ary non seulement défaillance fa misy amateurisme ary ny amateurisme ao de anisan'ny critère afana manao licenciement amin'ny toeram-piasana ho anay indray zany raha hoe toeram-piasana zany firenena dia zay patron zany afaka mitaky ny fametraha-pialana nareo satria hitako hatram'ny voalohany nareo fa tokony najanony fa zany hoe natao aksisika teny satria voaraikitra nsakoroka de nareo voalohany tonga teny ankapisatita négocier ny placenareo mbo tsy kitikitihana fa raha ny vahoaka teny amin'ny 13 mai za mino maromarina fa tao anatin'ny planina ny mpitolona sy ny GNZ sy ny vahoaka GNZ moa mpitarika fotsiny fa sy ny GNZ ny tompon'ny monopole hoe refondation zany tsisy eo ntsony na io CNI io tsisy eo ntsony na io HCC io ary indrindrandrindra ny assemblée nationale satria déjà traître daholo ny akamaroany teo du jour au lendemain manao fanambarana ny majorité tary amin'ny ilany zay tonga de lasa mahato zany rehetra zany tena hitana hoe tsisy resaka éthique tsisy déontologie tsisy tena hoe tsy mireprésenter mihitsy ny resaka démocratia kano zany dia zay zany dia no zao constat zao dia mbola mamerina ary mangataka atsika mpanaraka ny pejy hoe samitsika any amin'ny comptetsika any samy manao efa mahay daholo nareo zao na intelligence artificielle na sary na soratra hoe mangataka ny ametraha-pialana an'ireo isika vahoaka malagasy sy ny fandravanana io satria zao ny vokany zao ny zava-misy tsisy mandeha amin'ny loha ny toen'ny zavatra rehetrarehetra manantena ihany koa ny réaction ny avy any amin'ny filohan'ny PRRM ny am'ty resaka APET zay tsy nasiana resaka mihitsy fa maninona nefa nia ekinany eny vahoaka malagasy satria moa tsisy niditra ny anareo de ajantsika eo fa manjary ny fotoana koa voafetra ny crédit ny méga lafo de lafo makasitraka atsika rehetra mame fotoana zay mampety azy indray say mita in'Andriamanitra elo matomboko